Falmerabantsika rehetra hiaraka indrayntsika androany amina aloha hevitra vaovao. Priscilla miaraka aminao iresakantsika androany momba ny atao hoe discrétion. Zay izy amin'ny teny frantsay, amin'ny teny malagasy dia hita fa tsy ao anatin'ny kolontsaintsika ilay satria tsy ao anatin'ny voambolana misy eto Madagasikara, fa raha tsorina dia izao no tiana holazaina amin'izany hoe tsy be resaka ianao, tsy tia sehoseho ianao, mitazona tsy ambaratelo, tsy mitantara tsy ambaratelo zany ianao, na tsy mitantara zavatra tsy tokony ho tantaraina amin'ny olona, na tsy maneho zavatra tsy tokony ho aseho amin'ny olona. Betsaka tao anatin'ny baiboly ny olona nanana an'izay. Ohatra zao hoe Estera, jiosy izy fa nipetraka tao an-tranon'ny mpanjaka, dia nafeniny aloha izay mahajiosy azy izay ho an'ny tombontsoan'ny jiosy sy mba hiarovana anazy. Misy fotoana ny tsy fisehosehoana dia miaro antsika. Alaivo sara tsaina ange raha ohatra ka misy olona anankiray hanorina trano, hitantsika eny an-dalambe rehefa manorina trano ny olona dia afenina ny fototra. Rehefa mandeha nareo na eny an-dalana dia mahita hoe ohatra ny kolasy zao rehefa manorina trano afenina ny fototra, takonana rehefa manao fototra. Fa maninona no takonana rehefa manao fototra? Rehefa te hanao zavatra ngeza dia afenina aloha amin'ny voalohany. Dia rehefa hita eo ilay izy dia samy miara-mahita ny olona, tsy voatery miteny be intsony ianao fa efa hita amin'ny vokatra ilay izy. Rehefa tianao harovana koa ny projet na ny tetikasanao dia tsara aloha afenina amin'ny voalohany, tsy voatery teneninao amin'ny olona rehetra, tsy voatery manao statut amin'ny Facebook ianao hoe za manana an'izao projet izao, na hoe za te ohatran'izao any irinany, fa miasa ianao anatrarana an'izay tanjonao izay ary tsy voatery teneninao amin'ny olona rehetra. Zao misy teny ao amin'ny ohabolanao toko farak 17 milaza hoe izay mandendeha manaratsy dia manambara hevitra feniny, fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Ohatran'ny sarotra be ilay izy, fa zao ilay dikalizy amin'ny teny frantsay hoe misy olona ozy izy mpifosa dia mitantara ny secret-an'ny olona, fa ny olona mahatoky, ny olona azo itokisana dia tsy mitantara an'izany na tsy mba tia lazalaza ozy. Zao raha ohatra ka tianao harovana ny projet anao dia afeno aloha. Misy zavatra efa manomboka avy eo amin'ny fiainanao, afeno aloha fa aza tapatapaina eny rehetrarehetra eny. Ny fototra dia tsy aseho fa afenina. Raha ohatra ka afeninao ny fototra anao dia tsy ho fantatry ny olona mihitsy hoe firetage no tianao atao, fa afeninao ilay izy dia ianao rery mahalala anazy, ianao mahalala anazy ao amin'ny hafiny. Jereo tsara, nisy olona anankiray izay tao amin'ny baiboly nisy nanontany foana izy fa inona ny secret-n'ny tanjakao? Dia tsy niteny izy tamin'ny voalohany, fa rehefa nolazainy ilay izy, efa fantatrao fa Samsona ilay tiako resahana, no tantarain'i Samsona ny Delila hoe izao ange ny tena mahatonga na matanjaka e. Rehefa maneho ny tsy ambaratelonao ianao dia lasa maneho ny fahalemenao amin'ny olona. Raha toa izany ka olona tsy atokisana no tantaranao ny tsy ambaratelonao dia maneho ny fahalemenao aminazy ianao dia mora kely ho an'ny hafa no mamely anao. Ahoana ary izany no atao? Zao ahoana ny atao raha te ho discret ianao na tsy be lazalaza, na tsy tia sehoseho na mahatana tsy ambaratelo, satria mandray roa io. Rehefa mitazona tsy ambaratelo ny hafa koa ianao dia discret ny anaran'izay. Zao fantaro ny olona manodidina anao, dia sokajio ny olona manodidina anao hoe ity sarababem-bahoaka, dia ity olo-pantatra, reto ny namana, reto ny olona akaiky, reto ny olona tena akaiky sy atokisanao. Raha ohatra ka manao projet ianao dia tsy ho teneninao amin'ny sarababem-bahoaka na ny olo-pantatra izany, fa afeninao. Raha misy projet iraisana amin'ny olona akaiky dia miara-mahafantatra izany, fa ny olona tena akaiky anao na ny antima ozy ny fomba filazantsika, reny no tokony hafantatra ny zavatra ataonao. Izany hoe tsy tantaraina amin'ny olona izany ny faniriana na ny tetikasa na ny zavatra kasainao na ny fikasanao atao. Faharoa, tazony ambavaka ilay izy. Afaka hoentinao ambavaka ilay izy dia afeninao ilay izy, ianao sy Andriamanitra no mahalala azy. Fahatelo, avelao ny vokatra no hiteny. Tsy voatery ianao no miteny isan'andro hoe za nanao an'izao dia za te hanao an'izao, fa hitan'ny olona foana io. Tsy voatery miteny ianao, tsy voatery mizara ianao. Na ohatra ka na hiteny ary ianao hoe za hifadianina manomboka rapitso dia afeno ilay izy, fa aoka ianao sy Andriamanitra no hanao an'izay. Ahoana ary izany ny atao raha ohatra ka hoe misy namana na olona akaikinao misikotra be anao izy nefany tsy tokony mbola holazainao ilay izy. Dia izao mila hainao ny mamaly ampanajana sy ampitiavana hoe mbola tsy afaka lazaiko aloha ilay izy izao, hoe mahandrasa kely fa ho avy ny fotoana dia holazaiko anao ilay izy, na amin'ny fomba anankiray hoe mbola tsy izao ny fotoana hilazana an'izay fa ho avy ao aoriana kely. Dia ny zavatra anankiray ataonao koa
aza madikena maso aza matahotra olombelona fa Andriamanitra atahorana satria misy fotoana rehefa olombelona atahorantsika dia tonga dia mibarataka tsika mivoaka daholo na ny zavatra tsy tokony lazaina ary na ny tsy ambaratelonao tantarainao na ny tsy ambaratelon'ny hafa koa lasa tantarainao fa zao Andriamanitra atahorana fa tsy olombelona dia anankiray tena manandanja be afeno ao amin'Andriamanitra ny mombanao ny secretanao ny tena force na ny herinao na ny faiblessenao koa dia afeno satria reny ny zavatra tsy fantatry ny olona dia tsy afaka pitehan'ny olona ny zavatra tsy avoakanao eny amin'ny ampabe maso tsy afaka pitehan'ny olona tsy afaka ravain'ny olona fa zay zavatra hita ny afaka ravaina ary zavatra fantatry ny olona ny afaka ampiasaina fa zao afeno ny fiainanao tazominy tsy ambaratelon'ny hafa aokanao olona azo atokisana misy teny tia maranako azy ampahirezako anao amin'ny Kolosiana 4:7 dia zao ny voalaza hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra izany hoe ny lazaina hoe Kristy miafina ao amin'Andriamanitra dia ny fiainanareo koa miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo zany miafina ao amin'ny Kristy dia Kristy miafina ao amin'Andriamanitra izay ara ny fampahirezana kely raha te-hanao zavatra ianao dia afeno aloha fa aleo ny vokatra no ilaza samita in'Andriamanitra tompoko